mandrak'izay nalaza misotro anao a tompo araka lehibe ny famindraponao izay mame anay tombonandro ahafahanay mifandray aminao sy anaovanay ny asa mandrazanay mangataka ny fanatrianao manokana ny fanahy mahery avy aminao tompo hiaraka aminay eto atonga izao resaka izao fampandrosoana ho fanasitranana eny tompo fitahina mihitsy aza fa ny zavatra etra dia hainao tanterahana amin'izay mino sy matoky ny anazanao dia voly fahavalo ny mirivotra dia tsy hanam-pahefana sady tsy hanananjara aminay akory zany amin'izay ataonay minarany Jesosy tompo sotra ray maza amen. Dia niary misokatra ny programantsika ny fanarana teto nampiantso anareo mpanao gazety izahay a ny antony dia anankiroa na anankitelo voalohany a dia feno 20 taona ny radio FM Foa radio feo mahery finoana 20 taona zao mihitsy tsika faharoa kasika ny firenena sy zavatra misy indrindra peste izay mamely dia mamely ny pretamindrazana zay no mbo hevitra lehibe afaka mametraka fanontaniana nefa nareo araka aminazy any manahoana ny dian'izay hoe fanazako anaty 20 taona sy ataontsika hoe finafinana ny 20 taona lasa aloha zany dia tena hoe nahafapo tanteraka satria raha niainga avy amin'ny tsy misy izahay zay 20 taona zay 97 angamba teo mbola 20 teo na 30 raha betsaka tany Andravoahangy Ambany zay nanomboka an'izany a dia eny Ankalamanjana ny tolotendry dia misy toerana kely zay ao ambany eo asa hitanao nisy BOA zay BTM teo afaka nitetezana Andravoahangy iny midina Andravoahangy dia juste ambany BOA dia ny finoana sy ny fitiavana zany no tena nitondra tao anatin'ny fitohinan'ny filazantsara ary ankehitriny tao anatin'izay 20 taona zay zany dia ny fitoriana sy fanitarana ankehitriny zay zany dia azo lazaina hoe eo amin'ny 50 eo mahery ny ivitoerana misy anay eto Madagasikara ary efa mipaika any ampitan-dranomasina zany hoe afapo zay eo ny lafiny fanitarana tao anatin'izay koa mitombo be ny fampianarana soratra masina izay napetraka ny tompo amin'ny kristianina rehetra hoe dinenareo ny tena fa reny manambara afapo ihany koa zay amin'izay lafin'izay ary tena mame hery ara-panao anay ny fanatrehan'ny tompo ny fahasoavan'Andriamanitra maro dia maro eo amin'ny efa amin'ny 30 000 eo zay amin'ny ankapobeny raha eto Madagasikara baptisé zany olona vita batisa olon-dehibe ny ankizy sy ny madinika moa zany dia mahazo fahasoavana ihany koa zany hoe afapo amin'ny lafin'izay nefa mbola vonona isy 20 taona manaraka ary mbola misy ny atao hoe famindrapon'Andriamanitra ka misy ny andro lehibebe kokoa ary ny fijerinay an'le 20 taona ho avy a satria mivelatra mankany amin'izany hoe hafa firenena mivelatra ara-tsosialy ihany koa izahay tamin'ny fotoana rehetra hoe monopolisen'ny évangélisation pure dia amin'izao fotoana izao lasa mitatra zay misy dokotera ato dia manao action sociale zay misy karazan'olona be dia be ato misy manam-pahefana mivavaka misy teboka be dia be zany misy créneau be dia be idiranay amin'ity faha 20 taona ity rehefa vitanay ny évangélisation dia mbola hisy évangélisation manokana fanaonay zany tao anatin'izay tatoato dia miakatra collégium zay miakatra palais manao caravane évangélika le entina amin'ny tomobile reny mametra tanana ny olona marary eny amin'ny arabe tsy voatery hoe nientina any am-piangonana foana le olona fa izahay mihitsy zany araka ny teny tompo hoe mandeha any ianareo eny amin'izao tontolo izao izahay mihitsy ny tonga any amin'ny olona eny tonga nalaika zay eo amin'ny esplanade ohatra dia manatona ny olona mitondra marary dia ametrahana tanany eo dia izy tsy voatery hoe anaraka ny any amin'ny fiangonana fa ny fahasoavan'ny tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra mamela heloka azy no tena lehibe mihitsy hoe ho famonjena ho azy amin'ny ankapobeny amin'ity ho avy ity zany mieritreritra zay hoe anitatra sehatra maromaro raha ataontsika hoe tamin'ny radio FM Foa zany taloha le mivavaka ao amin'ny radio fotsiny dia misy vokatra dia émetteur kely ohatran'ity baiboly ity ny émetteur anay tamin'izany tompoteny a dia ohatran'ny hoe tezitra amin'Andriamanitra hoe tsy mandroso mihitsy zany tompoteny zany tompony olona tsisy miaina dia ny fadianina
nanao fanamby tamin'Andriamanitra hoe za tsy hitory teny tsony raha tsy misy radio émetteur plein temps zay avy mitory teny. Tamin'izany a nanao émission 30 minutes amin'ny radio anankiray teto Antananarivo. Tsy ady mbola voahelikilika foana zany satria hoe évangélika kristiana. Dia zay no natezitra tamin'Andriamanitra hoe tsy possible Andriamanitra fa zao le izy. Dia nanao 21 jours 21 nuits tsy mihinana. 14e jour le jeûne naneno le émetteur taty. Efa nisy code zany nataonay hoe ohatra zao ny hira nefa hamantarako azy sa tany varadrano no fady aminy. Dia nampiko 7 andro izy io ho ahako sy loza mantsy toko sotranao fa tonga l'émetteur fa ivavaka 7 andro ray a ho anahy manokana ny amin'ny asako fa fatako fa ho ampiasainao any. Amin'izao fotoana zao zany zay a fa manana radio any Tomasina, Tsirabe, Majanga dia mety hisy sokatra zay na roa atoato. Zany hoe nitahin'Andriamanitra zany le fanoloran-tena rehefa namaly ny antson'Andriamanitra izay dia tsapanay fa mahery aminay ny tanàn'Andriamanitra. Zay no mahatonga anay hoe raha mbola misy 20 taona ho avy dia mbola hiasakazaka zay, mbola hiasakazaka. Le pesta ahoana ny fotoana momba le zany? Ny fijerinay ny pesta dia tena mampalahelo mihitsy. Hoy le vaovao vakinay teo hoe firenena 3 eto amin'ny Afrika sisa misy pesta raha amin'izay Madagasikara. Izay zany mahita an'izy hoe ohatrany hoe normal be le pesta raha misy eto amintsika satria vorehitra be le tanàna, tsisy manangona fako aretina agogo ny tonga eto amintsika. Ny fisainana koa indraindray tazatazana ny fisainan'ny olona amin'le ohatrany hoe amin'ny arabe ireny dia misy olona mandeha mpivoan'ny arabe dia rehefa klaksonianao izy dia izy hoe tomeo ahitako azy dia voadona ilay olona dia lany volany amin'ny dokotera amin'ny hopitaly. Dia ohatr'izay ny olona hoe tsy manino io loto be io. Dia effectivement rehefa nandinika izahay raha ozy ny dokotera hoe tena avy amin'ny voalavo ny pesta dia nandinika izy hoe ny voalavo permanent 365 jours sur 365 jours naman'ny olombelona tonga ny ambony fandrinan'ny olona. Fa le pesta mivoaka octobre, septembre octobre koa ny pesta no mivoaka. Dia zay resy lahatra hoe rehefa nisokafana ny fasana anaovana iny izy famadihana dia le voalavo avy ao anaty fasana ireny no mitondra n'le pesta satria février misy voalavo, avril misy voalavo, fa eo amin'ny septembre octobre eo ny arety mandoza ny tonga eto Antananarivo sy ny firenentsika. Mandray anjara be zahay amin'ny ady atao amin'ny pesta. Ohatrany fiangonana zany a dia ampianarinay daholo ny olona hoe madio, manao insecticide zay périodique 4 mois isaky ny 4 mois dia mampianatra ny olona zay hidio. Ary raha misy olona vaovao ary tonga ao aminay ka marary na pesta na inona ny aretina dia raisinay izy indrindra rehefa avy any amin'ny dokotera. Be dia be ny aretina alohan'ny dokotera, tsy sitran'ny dokotera intsony ny tonga any aminay dia sitrany za tsy miteny hoe manangona alohan'ny voan'ny pesta any aminay a. Dia zahay manoro hevitra azy hoe mandehana any amin'ny hopitaly araky ny tenin'ny fanjakana hoe ministera hoe azo sitranina tsara ilay pesta. Andray anjara zahay amin'ny lafin'ny maizy anay amin'ny fiangonana. Inona moa zany no anjara entinay? Mivavaka izay dia nanapa-kevitra fa ifadianina tsisy fetra mandra-pahatonga ny hoe sitrana ny tany. Izay ny anjaranay pasteur, anjara mivavaka. Ankoatran'ny fidiranay an-tsehatra sosialy miaraka amin'ny olona andao ahondrana reto fako reto, andao fafana ny tanàna, andao anadio ny bureau sy ny école. Dia amin'ny mahafanomezam-pahasoavana dia hitsahatra tsy hinan-kanina mihitsy izahay, tsy misy fetra mandra-pahatonga ny déclaration ny ministre na ny prime ministre na dokotera hoe sitrana ny tany. Ao amin'ny Estera 9:21 misy crise be tao amin'ny firenena jiosy dia nitsangana Estera mpanompon'Andriamanitra dia zao no nambarany
izy tena toko fahavalindiny fahiny hoe ataoko ahoana ny fijeriny loza anjony fireneko raha ohatra ka tratra ny lozitsika aletina tafiditra isa-tokantrano hopodika ny firenetsika hopodika ny saina hopodika ny zavatra maro dia ny anjaranay zany tahaka ny efa nataonay tamin'ny olona hoe misy olona marary alefa ny dokotera ty aminay alohan'ny hopitaly ao anatin'le olona le microbe tsy azo tsapay tanana tsy sitra ny fanafodiny dokotera raisinay ohatra ny filaza le hoe sisapaty raisinay dia mivavaka izay ho an'ireo olona reo sitrany izy dia raisy lahatra zay no finonan Jesosy sy ny fitiavany iainonay sy anasitrana ny taninay ary zay anjary zay dia fahafantarako azy hoe tokony hivavaka daholo ny olona rehetra tokony anolo tena ho an'Andriamanitra na dia ataontsika hoe pasagera fotsiny ary amin'izao loza andringana amin'ny Madagasikara nodrika vahoaka izao dia tapa-kevitra zay hoe tsisy fetra tsisy farany raha tsy sitrana ny tany io la zany hoe misy fanomezam-pahasoavana anatin'ny fiangonana FM4 radio FM4 dia entina monjena ny rahalahy entina monjena ny firenena tsy manana action financière zay hoe ary fa manana action zay ohatra hoe diovina ny tanàna dia avy zay fa ny anjaranay zany mivavaka asitrana ny tany zay manakarovina le fivatikana ataonareo dia izavy zany ny mialany miditra rapitso ny fifadikaninay rapitso riva dia jusqu'à la fin vavaka zay efa maro zay efa mivavaka efa sakisahirana zay satria tsy azo idirana intsony ny efitrano ivoriana dia sadaikatra zay hoe ahoana ny fiangonana zany dia mivoaka gazety hoe reto misy artiste anao an'izao dia efa vonona koa zay maly hoe raha tsy misokatra satria anao fankalazana zay amin'ny 15 octobre dia hoe ho any amin'ny tompony andraikitra ny palais de sport dia hofana ny androany fa zay ohatra ny naheno hoe mety misokatra ny varavarana mety afaka andray ny palais de sport ka zay zavatra zay zany dia manomboka rapitso rivo ny fifadikanana mandraka tonga ny sitrana ny tany izavy zany le hoe ifadiana le mpinao amin'le fiangonanareo ve sa le paster mivavaka fadianina ny paster miala avy aty amiko ny voalohany zany lehibe indrindrato miaraka hatramin'ny lehilahy sy ny vehivavy mandraka tonga ny hoe sitrana ny tany ao anatin'le fankalazana le faharoapolo le misy activité ataonareo sa entinareo anamamialan'izy betsaka ny activité misokatra amin'ny 15 octobre ny activité amin'ny fankalazana io isy hetsika fitoriana filazantsara satria anatin'izay domaine zay zay isy karazany zavatra mandritry ny octobre makany iny zany hatrany amin'ny pasika any dia zavatra manokana ho an'ny mahafiangonana sy amin'ny olona zay hitoriana filazantsara ny antsipirian'izay mbola ho hitantsika eny ihany fa vonona mihitsy zany izay manao an'izay fitoriana goavana be zay sy ny fanampiana ny mpiarabelona arak'izay tratra afaka nohon'le fiteroapolo taona sy le sakapesita teo efa mandehibe nonivon'ny fiangonana zandra no ny feo hoe ilatsaka filoham-pirenena ho ny apôstôly Benjamin marina vesa tsy azonao ambara eto ve tena marina latsaka filoham-pirenena apôstôly Benjamin resaka mandeha zay fa izahay tsy miditra amin'izany raha olona ho any an-danitra pasteur tarika olona ho any an-danitra erreur be raha mitarika olona aty amin'ny tany velona hoe lasa président izy ny vocation hoe raha mijeritsika ka jerena ny vocation ny président rehetra teto président tsirany nana vocation mpampianatra top daholo ny mpianatra ny Madagasikara tamin'izany amin'ny 60 zany 65 66 miady laharana telo voalohany amin'ny Afrika Algérie ny voalohany sy Maroc dia Sénégal izay na Côte d'Ivoire dia Madagasikara dia jereo nge ny zavatra nentin'izay vocation présidentsika an'izay tamin'ny elitatsika tamin'ny taona 60 ka hatramin'ny 72 hatramin'ny 80 hoe taiza ireo elite ireo no nahitra an'izay nitry président natsiraka vocation militaire isaky miteny izy dia manao tontondro ohatr'izao foana dia jereo vokatra dia
raha nitry président Razaforoka Valimana ny vocation business vovoaka izy dia tonga dia business plan tsy afaka amin'ny olona karaha pasteur na mpaminany ny lasa président vocation mpaminany isa-maraina mivao foana ny constitution ary vitan'ny mpaminany ny teny hoe o Jesosy tamiko vonoy ihany na vonoy ihany ny vocation pasteur tsy mahazo mankany amin'ny président raha azo atao nga dia président fokotany zavatra mijery zavatra fa manary ny satroboninahitry ny fiainana izy raha miala any tsy ho za mihitsy tany ataloha tsy hoe mpanao politika fa nahita ny zorehetra zao ina zavatra nitranga Jesosy nefa nalainy devoly fanahy hoe miakovy ianao eto amiko dia omeko anao ny fanjakana ka miekohaka zany ve apôstoly Benjamin tsisy olo-kafa angamba mety mitovy anarana angamba fa tsy za zany olo-kafa mety nikohaka tany angamba io lasa président io raha ho lasa ary izy zay eny azy soatranareo no tonga namariny azo a mitondra ny vaovao